La fomba vaovao tanteraka kosa indray nampahafantarina androany momba ilay antota taratasy mahakasika ny paikady stratégique ho an'ny fitantanana izay notanterahan'ny komite ho an'ny fitandronan'ny kolikoly. Isan'ny tanjona ho azy ireo moa ny fametrahana fototra sy fitondran-tena mendrika eny anivon'ny androm-panjakana. Nanomboka ny taona enina sy roa arivo ny komite ho an'ny fitandronan'ny fahitsina na ny comité pour la sauvegarde de l'intégrité dia nandray an-tanana ny asa efa nitanterahan'ny filakevitra ambony amin'ny ady atao amin'ny kolikoly. Anjara andraikitry ny komite ho an'ny fitandronan'ny fahitsina ankehitriny ny manolotra ho an'ny fitondram-panjakana ny stratégia pampirenena ho an'ny fitantanana. Arak'izany dia nampahafantatra ny DOS na ny document d'orientation stratégique ho an'ny fitantanana ny komite ity. On peut améliorer ce cadre, ce processus de décentralisation, de déconcentration qui est l'enjeu majeur de la gouvernance locale. Je parle en termes techniques, sachant que la décentralisation, ce n'est pas un partage de pouvoir, ce n'est pas un partage de l'autorité, c'est tout simplement l'exercice de l'autorité à des niveaux différents. Ny tanjona dia ny ametrahana ny fototra sy ny fitondran-tena eny anivon'ny androm-panjakana samihafa na ny eto afovoantany na ny fitsinjaram-pahefana izany. Ahitana ireo karazana traikefa izay notsongaina tamin'ireo fandaharana sy isan-karazany avy amin'ny fitantanana eny anivon'ny fitantanam-panjakana arak'izany ireo hita ao anatin'ny DOS. Fanamafisana ny fomba fitantanana amin'ny sehatra samihafa toy ny fitsarana, ny harena-kibon'ny tany sy ny sisa maro hafa arak'izany no kendrena ary izahana ny ahikajy ny fiovana misy amin'ny fitantanana ka namafisana orina ny fahaiza-manao ny androm-panjakana mba hisian'ny fandrosoana maharitra.